Ny Instat mantsy nomeny fanjakana andraikitra lehibe amizao alohany anomboan'le initiative émergence pour Madagascar zao hoe mila fantarina daholo aloha hoe aveza moa tsika no miainga ka amin'ity taona ty zany ny andraikitra nomena anay dia hoe avereno amin'ny laon'ny daholo aloha zany ny fikajinan'ireo indicateur ireo hatrizay tsika zany de 1984 ny base ny ingana firafitry ny toe-karenatsika rehefa miova dia zay nahatonga azy hoe tsy maintsy novaina zany zay base de référence zay. IPC tokony zavatra hoe tena mesurena isan'andro mihitsy zany izy io satria ny vidin-javatra mievolue isan'andro. Teo aloha zany 2000 no base nikajina azy dia novainay zany ho année 2016 izy amizao satria ny vidin-javatra tamin'ny année 2000 tsy hitovy amin'ny vidin-javatra amizao na ny panier satria mantsy en terme na panier de consommation ny considéré na ny indice de prix à la consommation na ny panier zay vidin'ny tokantrano tsirairay avy isan'andro koa miova ny contenu dia zay koa ny antony tsy maintsy nanitsina le indice de prix à la consommation miova kely koa le valeur zany amintsika miteny zao eo amin'ny 7% eo zany izy rehefa nikajina zany rehefa novaina le base de calcul ny taux d'inflation annuel moa zany azo tena dia isika zany zao tsika vao ny appliquer an'izay ny olona zany mety efa il y a 2 ans 3 ans izy nanao an'izay dia tsika vao ny appliquer azy.